raisitsika mpanajana ambonina feno Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Eo am-pitsanganana ihany sika tompolasy tompovavy hiara iretina ny hira-pirenena malagasy. Mandritry ny lanonana dia manaraka ny lamina sy ny toerana voatondro amin'izay ianareo mpanao gazety. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatoa isany mpanolotsaina avy fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta araka ny laharam-boninahitra misy anareo tsirairay avy. Mesdames et messieurs les membres des corps diplomatiques, organisations onusiennes et internationales. Andriamatoa préfet n'Antananarivo. Andriamatoa pentananany Ivato. Ianareo mpisehatra rehetra momba ny tontolo iainana na ny mpikaroka izay miankina amin'ny foibe mpikarohana eny anivon'ny ministera izany na ihany koa miankina amin'ireo université manerana ny nosy. Ianareo sehatra tsy miankina, ianareo tanora, ianareo vahiny manan-kaja tonga manatrika etona araka laharam-boninahitra misy antsika tsirairay avy tompoko na sivily na miaramila. Endre zany akanton'ny toerana anjakany ny asaramanitra. Ny lalova ny azamanitra nisy rano manetoetoko makava misy kitoerandray no tsy amerivero.
tomboko lahy sy tomboko vavy. Androany no andro natokana hanomboana ny ataontsika hoe lanona mpanokafana ny assise ho an'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy araka ny fampafantarana moa dia ny hoe fikaonan-doha fakankevitra izay fenkevitra mivoaka ao anatin'izao fiaonantsika izao no hoentina mankany mankeny anivon'ny ataontsika hoe fikaonan-doha-pirenena. Tomboko lahy sy tomboko vavy, nijoro eto ny tenako, ny solotena voatondro amin'izao fotoana izao, tanora mpisehatra ihany koa anivon'ny tontolo iainana satria isan'ny fianakaviam-be ny mpikaroka ny anivon'ny oniversité Antananarivo. Tsy mitsangana tsy ampitsanganana salafanota akory na tsy ampijoroana sala amin'ny oronatsy fa teny nomena avy any amin'ny ministera tompona andraikitra tompoko ny fandrindrana nyzao lanonana zao ka raisiko ho voninahitra lehibe. Na izany atsany nefa manao ny azafady manoloana ny voninahitrantsika mianakavy sy manatrika etony. Mitondra ny teny fialantsiny ny antony satria hoy Révérend Père Rajarzafay manao hoe ny tsiny dia fanamelohana azo avy amin'ny fiarahamonina noho ny tsy fahalavorariana. Mety tsy fahalavorariana ara-potoana, mety tsy fahalavorariana ara-pandaminana tompoko, mety azahoana tsiny avy amintsika mianakavy ka atao ahoana fa ny tsiny ho ny toloarina sala mivatona feninahitra tsy nijofo tsy hita nefa rehefa matafotoana mahasaikatra ihany. Fa ny tongotra mamindra sy ny tanana mandray rehefa tonga ny andro ray dia tsy maintsy ho any am-pasana mangina tsy azon'olona vangina lamba mena no tafiana ary vatolampona atoriana. Fa ny tsara vitantsika androany dia ho tohizantsika hatrany hatrany fa raha izany no totosa dia isika hiendro ny miavosa mba ampandroso ny hitany satria matoy isika tonga eto androany dia endriky ny fitiava tanindrazana. Ny asina dia atolontsika n'Andriamanitra ny tampony loha satria izy no lavorary antsika mianakavy, izy no nanome ny fahavelomana. Ny arahaba kosa dia atolotra ny tompona andraikitra rehefa aveo fa dia tsy valapatra ny amin'izay. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika tompoko lahy sy tompoko vavy. Isy ny fampahafantarana ny makasika ny fiaonantsika izay ho atao eto izay ny tapany voalohany. Manarak'izay dia misy ny lahateny izay fandimbiasana ho an'ireo olo manan-kaja ambony. Aorianan'izay dia misy ny fakanan'ny sary ary indrindra dia ny fampahafantarana miaraka aminareo mpanao kasety tompoko lahy sy tompoko vavy. Vakivakim-piainana. Anisan'ny ampianarina ny zaza malagasy any amin'ny taranja fototra eny anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena eny manao hoe fa inona tokoa moa ny mahafirenena ny firenena. Ny mahafirenena ny firenena hoy ny vakivakim-piainana dia ny tany, ny teny, ny tantara, ny fomba. Ataontsika ahoana ny tian'ny Madagasikara nefa ny tantarantsika aza tsy haintsika. Ataontsika ahoana ny tian'ny Madagasikara nefa ny tantara ny tontolo iainantsika aza tsy haintsika. Izany indrindra no mahatonga ny fampahafantarana. Indro ary tompoko misy ny rakitsara fampahafantarana makasika ny tontolo iainan'ny Madagasikara manasa-pitiavana tompoko. Alay fisarantsany dimambeympolo amin'izay tapitrisa taona lasa izay dia nisy nosy lehibe iray nisaraka tamin'ny Afrika ka lasa laboratoire voajanahary lehibe nampivoatra tao anatin'ny fahalalana feny ny fiainana tao aminy. Io nosy io dia i Madagasikara, nosy fa efatra lehibe indrindra maneran-tany ary toeram-ponena ny harena voajanahary miavaka. Manambara izany ireto tarehimarika manaraka ireto: 20 isanjato ny karazan-java-maniry sy biby misy eto Madagasikara dia tsy fahita raha tsy eto amintsika. Ao anatin'ireo ala eto amintsika no miaina ireo varika 12 karazany sy karazam-biby maro ahafantarana manoka any Madagasikara. Ny antsasaky ny karazan'ny tanalahy maneran-tany dia eto amintsika no ahitana azy. 5 karazany sokatra misy eto izay isika irery ihany no manana azy ary 50 isanjato zaona maneran-tany dia tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. Ny tontolo misy eto amintsika dia manasongadina io hatsaran'ny zavaboary io, manomboka amin'ny alamano tropikaly ao atsinanana hatrany amin'ny ala maika sy alatsimo any atsimo izay ahitana baobab 9 karazana tsy fahita maneran-tany. Ny ranomasika dia mitahiry alaongo faharoa lehibe indrindra aty amin'ny faritra andrefany ranomasimbe indiana. Eo ihany koa ireo vatoary izay tena manana endrika tsy manam-paharoa. Misy zava-maniry 4,000 karazana eto Madagasikara, 20 isanjato amin'izy ireo dia endemika eto avokoa ary harena manana lanja amin'ny fitsaboana nentim-paharaza sy biolojika. Ireo harena voajanahary tsy manam-paharoa ireo dia tsy haingon'ny Madagasikara fotsiny ihany fa antoky ny fandrosoana ara-toekarena sy fototry ny kolontsaina eto
antsika eo amin'ny lafitra ara-toekarena an-tapitrisa $, ny vola ampidiry vokatra fizahan-tany sy zava-boary avy amin'ireo zava-maniry miavaka ireo ny akora fototra amin'ny karana fanafody ny ala no manome sakafo fianakaviana analina amin'ny alalan'ny joly sy ny fambolena eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana ny ala sy ny ala-onko no miaro atsika amin'ny rivo-doza sy miaro ny tany tsokahandrika ny vatoara no manena ny amin'ny mafy no indran-dranomasina ary ireo voary no mandrindra ny toetry ny andro eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina ny gidro sy ny reniala dia anisany mandrafitra ny maha-izy azy any Madagasikara ary ny fomban-drazana malagasy tena metraka ho ambony hatrany ny fanajana ny natiora mizaka tsindry mafy anefa ireo harena voajanahary tsy manam-pahazo eto amintsika ireo anisan'izany ny fanimbana tontolo voajanahary ny fitrandrana tsokisoko ny karazan-javamanana energia ny fiovan'ny toetrandro satria dia mamely mafy tokoa ny hafanana indrindra any amin'ny faritra atsimo ny nosy ny rivo-doza izay mahodika tokoa vokatra ireo rehetra ireo dia atahorana ho very ny 700 ny karazana varika amin'ny taona 510 araka ny tombany navoaka ny UCN izany fahasimbana izany dia vinavinana hitetona $2.10 miliara isa-taona izany vokatra sitraitsika avy amin'ny harena voajanahary ireo nojerena isaky ny karazany zava-maniry na bibilany tamingana dia misy fahaiza-manao ara-drazana sy kolotsaina very miaraka aminy na ara-pitsaboana izany na ny firindran'ny tontolo antsika manoloana izany rehetra izany dia tsy maintsy miara-mandray andraikitra isika ary ilaina ny fanamafisany fikaroana ara-tsiansa fa indrindra ny politika hitantanana maharitra ny harena voajanahary lara-pamena ao anatin'izany ny fanamafisana ozona ireo faritra rovana sy ny fanohanana ny mponina eny fotona izay miara-miaina mivantana amin'ireo harena voajanahary ireo andao isika hiatraka hitondra fanovana sy fanavaozana ampaharitra ny harena voajanahary eto amintsika ary mba ho antoka hitondra fandrosoana lova injafa ho an'ny Madagasikara tokoa ireo harena voajanahary tsy manam-paharoantsika ireo ny fahaizantsika mitantana ireo harena voajanahary ireo dia lova sarobidy ho an'ny taranaka sy ho an'izao tontolo izao ny fiarovana ny harena voajanahary eto Madagasikara dia fiarovana ny ho avy ny zanak'olombelona araka izany tompoko dia manan-karena ara-boajanahary Madagasikara tompoko lahy sy tompoko vavy izao toerana izao tokoa nataontsika hoe famoloana tokana tanàna ka iona ny vary samihafa loko eto avokoa ny tompona andraikitra rehetra na ny eto anivon'ny firenena na ianareo tsy miankina indrindraindrindra ny tanora izay iroso amin'izany ataontsika hoe fakan-kevitra izany fomba ny angady ny tompoko ny mangadigady fa raha tsy misy vava ny telo ihany mipetraka ho tongo tany tazatazamana fomba ny famaky ny mamakivaky fa rakitaitsy mifatana kosa hoe ny tolo telo ihany mipetraka ho vatakazo ialokalofana fa ny fomba danonana sala amin'izao tompoko tsy maintsy misy ny teny fiapafiarabana tsy maintsy misy ny fampafantarana ny dingana rehetra izay olalovana ao anatin'izao fikeonandozao makany amin'ny fikeonandopirenena noho izany dia manasa-pitiavana minisitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy tompoko hitondra ny zany rehetra izany ho fampafantarana ho antsika vahoaka manatrika etony misaotra tompoko Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Repoblika Madagasikara, Andriamatoa isan'ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana Repoblika Madagasikara, Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta, ianao filohan'ny fitsarana avy mombana lam-panorenana, Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques, organisations onusiennes internationaux, Ramatoa lehibe ny faritra Analamanga, Andriamatoa préfet n'Antananarivo, Andriamatoa ben'ny tanàna ny Vato, ianareo mpisehatra momba ny tontolo iainana, organisation civile rehetrarehetra, ianareo sehatra tsy miankina izay tonga eto, tonga maro, ianareo tanora, ianareo vahiny manakaja tonga manatrika eto, arakilaram-boninahitra tsirairay avy, civile sy miaramila. Tsinganiko manokana, ireo ministra maromaro izay nandimby ahy teo aloha, izay nidimbiasako, izay tonga eto, misy hatrany amin'ny 5 zareo tonga eto, saotra tokoa indrindra koa ireo anjareziny tontolo iainana rehetrarehetra
hitako eto daholo mankasitraka tompoko amin'ny fahatongavana tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny voalaza teo raha miresaka tontolo iainana antsika dia mifandray amin'ny kolotsaina malagasy. Raha itsika zao raha ohatra hoe resaka ohabolana zany dia 700 ny ohabolana antsika dia mifandray amin'ny resaka tontolo iainana. Izany indrindra izay no natsapahana fa ty tontolo iainana ty dia efa napetraky ny malagasy zava-dehibe amin'ny rafi-piarahamonina misy azy. Androany zany no izara aminareo ny tantara ny lalovana zany fiarovana ny tontolo iainana zany teto Madagasikara. Misy teboka 7 izy reto izay no manana ekipa moa amin'ny tontolo iainana fa zaho mitondra teny eto androany dia mankasitraka anareo rehetrarehetra namana izay manotriny eto. Voalohany dia hijeritsika ahoana zany hoe fiarovana ny tontolo iainana zany nanomboka hatrany amin'ny azo ataontsika hoe tany amin'ny fanjanahantany hatramin'ny ankehitriny. Ahoana koa zany fiarovana ny ala sy ny ireo zavaboary rehetrarehetra sy ireo vesatra manindry ny ala eto amintsika. Eo amin'ny teboka fahatelo tsika dia hijery an'ireo hoe vesatra manindry ny tontolo iainana toy ny fahalotoana sy ireo karazana mety hoe fampiasam-bola izay nisy fiatsaikany teo amin'ny fiarovana tontolo iainana. Manaraka isika hijery hoe ohatrinona moa zany ny financement efa niditra tamin'ity tontolo iainana ity, ahoana ny tantanana azy. Satria tsika raha hiresaka fanavaozana dia mila mahafantatra tsika hoe inona ny lasa, inona ny androany, ahoana fahatsika mijery ny apitso. Amin'ny teboka fahadimy tsika nijery ny défi sy ireo ary ny réforme dia mifara moa nazava hoe ohatriny ahoana ny calendrier ny tety andro hitondrana nyity mpakakevitra nasionaly ity na eto Antananarivo na any amin'ny faritra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny fiarovana ny tontolo iainana tany amin'ny andro fanjanahantany dia saiky niompana kokoa tamin'ny fitrandrana ny ala. Satria moa tamin'izany fotoana izany mbola hoe tsy ho ritra zany ala tsinanana zany dia tena ny société koloniala rehetrarehetra zany dia nanao ny fitrandrana. Nefa zany kosa nefa naintsindro ihany ry zareo fa tamin'ny andro zany nefa nametrahana koa ireo reserve maromaro izay hatramin'izao tsika dia mbola mampiasa azy. Rehefa tonga ny fahaleovan-tena tamin'ny 1960 dia nihevitra zany ny malagasy hoe anjaran'ny vahiny ihany no mitrandraka, ka maromaro ny malagasy nahazo mitrandraka nanomboka teo 1960 ary saiky mbola niompana tao anatin'ny fitrandrana foana isika teto Madagasikara. Dia izany na tonga n'ilay fampitehana nalaky. Satria raha tany amin'ny 1980 tamin'ny andron'ny République faharoa dia misy an'izany hoe planina 5 taona zany teto. Nahafahan'ny olona mitrandraka ny tany na ala io na inona ahafahany mamboly ny mena nandritra ny 5 taona hitrandraka n'ireny ala ireny. Dia toy zany nalaky be ilay fahasimbana teto fa taty amin'ny taona 1980 zany dia efa nanomboka amin'izay hoe ny tonga saina efa tao mevity zany ala zany, mevity zany biby zany. Dia tao ny ministère ny tontolo iainana efa nanomboka nitatra amin'izay tamin'ireny fanasoniavana ny convention resaka CITES ireny. Ny CITES tsy androany fa efa tany amin'ny 1980 io no soniavana. Dia nanomboka nitatra ny asan'ny ministère ny environnement. Ary taty amin'ny 1990 tsy niompana intsony tamin'ny resaka ala ilay izy fa efa nijerindray amin'ny resaka lafitany le tany ino moa zany le tany ny resaka désertification moa zany tsy nijery efa nanomboka nitatra zany ny asan'ny ministère teo nametrahana an'ireny programme PAE ireny sy ny charte de l'environnement. Izany hoe niezaka amin'izay ny ministère tsy miresaka ala intsony na tontolo fa hijery amin'izay ny lafin'ny maha olona. Dia nitatra zany ny asan'ny ministère taty amin'ny taona 2000 no nisy an'ilay vision d'urban. I vision d'urban io zany rehefa fantatra hoe efa vitsy ty ala ty dia andao amin'izay ampiakarina ny aire protégée eto Madagasikara. I vision d'urban io moa nametrahana an'ireny 6 millions d'hectares ireny izay nitoizantsika foana.
Satria amin'ny 2010 dia nitatra tamin'ny lafiny maha olona kokoa ny ministera nyreteo nomboka ny resahana momba ny hoe pollution, ny resahana momba ny hoe carbone, ny resahana momba ny changement climatique. Teo ny base voalohany zany nametrahana an'ireny convention maromaro momba ny fiovantoetrandro reny. Nitatra foana moa ny asan'ny ministera niara-miasa tamin'ny partenaire public privé izy tateoriana, izay no ahitantsika an'ireny hoe RSE rahantsika miasa amin'ny secteur privé reny. Arak'izany zany dia ny voatra nanaraka an'izay ireo mpiara-mondonampoka tamin'ny ministera 1913 tamin'ny 1913 dia ny fanjakana mihitsy no mitantana ny ala teto Madagasikara, fanjakana voanjo moa zany. Dia rehefa avy eo 1960 mbola ny fanjakana no tena niasa tanteraka tao. Taty amin'ny 1975 efa nanomboka amin'izay rehefa nametraka ny aire protégé tsika, nanomboka teo ireo mpisehatra hafa no nisehatra tao anatin'ny tontolo iainana toy ny WWF sy ny conservation internale. Taty amin'ny taona 2000 rehefa nitarina ny valan-javaboary moa dia niditra amin'izay ireo ONG maro isan-karazany, ny VOI, ny COBA, izay mpiara-mondonantoka antsika eny fotony. Dia mitohy moa zany fiaraha-miasa ankehitriny miaraka amin'ireo partenaire anatiny hoe PPP io amin'ireny secteur maro isan-karazany ireny. Tompo-kilasy tompo-vavy eo amin'ny teboka faharoa amin'izay tsika no hijery hoe inona ahoana ny fivoarany sy fahasimbany ala teto Madagasikara. Tsy lazaiko intsony angamba ty fa tena mazava be le film nalefantsika teo ny mahasamihafa sy ny akantony zavaboary eto Madagasikara. Fa ity eto ty no tiako anasana mba hijery hoe manahoana sy manahoana moa ny fivoaran'ny fahampitena teto Madagasikara. Ato izy hitantsika tsara ny fivoarana io nalaina tany amin'ny satelita moa io. Tany amin'ny 1960 tsika mbola 17 millions d'hectares ny ala teto Madagasikara. Niazakazaka le fidinana aty amin'ny 2000 tsika efa 12 millions 500 000 ary amin'izao tsika amin'ny teny izao 2020 11 millions. Hitantsika amin'izao zany ty tsy photo satellite reto tsy mandainga fa dia io ny zavatra iainantsika. Ary izay ny anton'izao fikaonan-doha zao hoe raha tsisy fepetra iraisitsika ny 50 taona manaraka, ny 80 taona manaraka dia anahoana ny hoavy ny ala eto Madagasikara. Mazava ho azy moa zany fa isan'ny antony tena mandripaka ny ala eto Madagasikara dia ny resaka tavy, eo koa ny doro-tanety sy ny doro-ala, fa indrindraindrindra dia mifampiasan'ny tokantrano malagasy ny arina fandrehatra. Raha Antananarivo manokana raha araky ny statistika dia raha isa-taona raha atao zany vinavina dia eo amin'ny ala 100 000 hectares eo no simba ahafahantsika mahandro eto Antananarivo. Dia indraindray moa tsika efa mamboly azy dia mamboly hazo anankiray ny volentsika, nefa ianao mahandro indray mandeha iny misy hazo 3 na 4 vao mahavita n'iny sakafonao iny. Izany zavatra zany zany tokony ampahafantarina antsika malagasy fa tsy hoe mamboly hazo anankiray ianao mandritra ny taona dia vita ny asanao, nefa ianao efa mahandro manimba zavatra maromaro. Izany indrindra zany na tonga ny ministera rehefa hita reny vesatra rehetrarehetra reny dia niditra tamina politika ambitieux tsika. Niditra tsika tamin'ity hoe RPF moa zany hoe fanarenana ny lafitany sy ny ala ty. Zany hoe Madagasikara tamin'ny 2015 dia tamin'ny 2015 nieritreritra hoe hanarina 4 millions d'hectares. Raha atao moa zany statistique 2015 hatramin'izao dia vinavinaina eo amin'ny 1,5 million hectares eo ny hazo voavoly. Fa io moa zany amin'izao fotoana ny toerana voavoly. Fa izay zao ny antony fikaonan-doha koa hoe ahoana ny ahafantaranareo chiffre reo tena exact avereo. Ary izay no ilana n'izay fikaonan-doha hoe ahoana ny fomba anaovantsika azy amin'ny taona mafandimby manaraka. Isan'ny manaraka eto indray dia momba ny mikasika ny reboisement eto Madagasikara. Raha ny 5 taona lasa zany tsika dia mbola manodidididina
eo amin'ny 60 000 hectara eo 60 000 hectara eo ny toerana voavoly. Io zany amin'ny resaka partenaire rehetrarehetra miaraka manome ny chiffre io. Dia ny stratégie nampiasaina tao amin'ireo moa zany dia le hoe pépinière de proximité. Teo koa ilay fizarantsika zanakazo. Fizarantsika zanakazo ary koa izay hoe fiarahantsika mientana izay mbola isaorantsika moa amin'izao fotoana izao fa ao anatin'ny tiako fotoanandoha ity tsika no handinika koa hoe tsy ny ahoana ny itondrantsika an'ity fambolekazo ity fa tsy hoe hijanona fotsiny amina resaka selfie intsony. Ny manaraka eto itsika dia eto nahitantsika ny toerana mainy hafa na non forêt na tsy forêt ny zava-misy eto. Etsika mahita fa rehefa misy ny contexte politique dia miakatra be ireo faritra may ireo. Tamin'ny 2019 zao izy miakatra. Izany hoe arakaraky ny contexte politique eto Madagasikara koa ny vesatra miatra amin'ny tontolo iainana. Dia eto indray tsika mahita fa ny ala nanomboka teo amin'ny nametrahana ny faritra rovana tamin'ny taona 2000 mba nanomboka me stable ny velaran-tany ny ala eto Madagasikara. Hitanareo zao tany 1913 hatramin'ny taona 2000 izy tonga dia nisy fidinana be. Fa rehefa napetraka ilay politika ny faritra rovana dia nanomboka ny stable ilay velaran-tany misy ny ala. Izay indrindra nidirako amin'ity resaka momba mikasika ny faritra rovana. Ny faritra rovana teto Madagasikara, ny faritra rovana voalohany dia tamin'ny 1927. Izany hoe ireo voanjo ireo zany nanjanaka antsika dia efa nametraka faritra rovana izy. Tamin'ny 1960 rehefa nandray ny indépendance tsika fahaleovan-tentsika dia natratra 1 million d'hectares teo ny faritra rovana nilovaintsika tamin'ireo mpanjanaka ireo. Fa taty amin'ny taona 2000 tsika vao nanomboka nanitatra ny faritra rovana izay natratra araka ny vision d'urbain moa dia hoe atao 3 avo eny ny faritra rovana. Dia taty amin'ny 2010 izy efa natratra 6 millions d'hectares ary taty amin'ny farany teo moa izay isaorana ny Andriamatoa Fanovozana ny Repoblika Madagasikara nanaiky an'ilay 21 nouvelle aire protégée izay natratra 1,1 million d'hectares. Zao zany tsika zao ny faritra rovana eto Madagasikara dia 10,4 millions d'hectares. Izany hoe 17%. Ity no sary maneho faritra rovana. Izany hoe 17% territoire ny Malagasy ankehitriny no faritra rovana. Raha tany amin'ny 2000 tsika dia io fotsiny ilay izy fa zao zany izy dia efa mahatratra 17%. Raha momba ny trafika eto Madagasikara ankehitriny nanomboka 2018 tsika vao nanomboka naka ny chiffre exact. Raha ny 2018 hatramin'ny 2023 aloha zany dia mbola mitana laharana voalohany foana misokatra. Ary faharoa ny Lémurien, amin'ny fahatelo moa ny bois précieux tsy izovianantsika ny bois de rose, ary ny fahatelo ny ireo zava-maniry. Raha ny taona 2024-2025 tsika dia nahatratra 9238 tortues. Mbola omaly ary tsika zao nahatratra 167 tao Toliary ary tena anentanana antsika rehetrarehetra izay tolona eny toerana mba hanome koa ny angom-baovao mba ahafahantsika miasa miaraka. Ary ny 2024-2025 tsika 70 ny Lémurien tratra ary hitantsika amin'izao hoe manaona sy manahoana ny asa miandry ny ministère ny tontolo iainana. Ny olana amin'izy io zany dia zao hoe efa mihavitsy izay mpiara-miasa ao ministère ny tontolo iainana. Amin'izao fotoana zao dia 1,7 ihany ny OPJ ao aminay. Izany hoe raha ohatra hoe ny OPJ anankiray zany dia miadidy 28 000 hectares. Dia izay zavatra izay zany nisany hoe mihandikape ny gestion an'ity tontolo iainana ity. Ary izay moa zany ny
mba anaovako ny lobbying androany satria ao amin'ny ministère ny tontolo iainana ankehitriny ny 5 taona lasa nisy teo amin'ny 700 taona ny retraite dia raha ny kontina koa ny retraite afaka 3 taona manaraka dia efa misy 590 dia tena efa sonnette d'alarme no ataonay ao amin'ny ministère hoe tsy maintsy mba misy ny recrutement massif ato ato satria mety tsy hisy ilay fitohizan'ny asa raha ohatra ka hoe raha io isa io dia hitantsika amin'izao hoe fa isaorana moa ny namana amin'ny gendarmerie police nationale miaraka amin'ny ministère miady amin'io resaka trafic io. Araky ny teniko teo moa zany dia hoe ny ministère ny tontolo iainana ankehitriny dia efa misehatra koa ny lafima olona indrindra ny ady amin'ny loto sy falitony ka raha ohatra raha le film teo moa zany dia efa nambarany teo hoe raha ohatra antsika zao raha atao vinavina ny perte amin'ny resaka pollution te Madagasikara zany pollution zany mizara anankitelo mangeza be misy ny pollution avy amin'ny tany ny rano ny rivotra ka raha reny rehetrarehetra reny no atao vinavinaina zany dia mahatratra an'io 117 millions de dollars eo no perte Madagasikara isan-taona ary izay indrindra no natonga ny ministère zany nametraka politika hitantanana ny pollution te Madagasikara. Dia ny organisme anankiray ao aminay moa zany izay tena hoe misahana ny resaka pollution indrindra ny risque environnemental rehetrarehetra amin'ny reny orinasa sy investissement reny moa dia ny office national de l'environnement. Hitantsika eto fa hatramin'ny nananganana ny office national de l'environnement dia natratra 1663 ny permis tsy hoe manome permis fotsiny ny ministère fa eo koa ny manara-maso ny manao suivi an'ireny permis ireny dia atao amin'ny ato moa hitantsika isan-taona ohatry ny ahoana ny dossier anaovana suivi isan-taona. Izao angamba antsika dia hiresaka ny hoe takitaky ny ahoana ny financement efa niditra tamin'ity tontolo iainana ity. Mariako reto chiffre reto zany chiffre nalaina natao tamin'ireny document tamin'ireny financement nisitrantsika reny. Ny voalohany angamba raha mijereto atsika dia ny FRD izay esantsika amin'izao fotoana izao ty izao maneho fa ny ministère ny tontolo iainana dia tena mandray anjara ao anatin'ny financement ny financement public ary faharoa ny eo koa moa les fonds classiques ohatra ny JEF sy ny fonds vert pour le climat eo koa ny RED plus reto chiffre reto nandritran'ny nahatongavan'ireo fonds reto eto Madagasikara no nanaovanay ny somme n'izy rehetrarehetra reo. Izany hoe zany dia hoe vola tsy toko tsiforoana nefa niditra tamin'ity tontolo iainana ity. Mariako nefa fa ireo projet tamin'ireo tsy voatery ministère tato amin'ny tontolo iainana no nitantana an'ireo fa niarahana tamina partenaire technique. Izany hoe ny ministère dia drandray sahala hoe tompo mangataka ny atiny amin'ny fitantahanam-bola eto Madagasikara ary mariako mihitsy zany fa isan'ny mba zavatra mba tadiavina mandritra ny ity fikanandona national ity dia hoe ahoana mba ahafahana mistructuré mba hanana projet structurant amin'izay fa tsy dia hoe projet iarahana amina partenaire foana no iarahan'ny ministère. Eo koa fa hoe tsy hoe projet ny environnement re fa misy ny iarahana amin'ny ministère hafa ohatrany hoe ny agriculture ny énergie sy ny rehetrarehetra izay manam-porofo fa transversal ity ministère ity. Na eo aza zany dia ny ministère koa dia nanana programme nandritran'izay taona elaela izay programme anazy manokana iny moa ilay fantatsika tsara le programme environnemental le PE1 PE2 PE3 tamin'ny taona 2013 no ny farana amin'ny PE3 ary nanomboka teo moa zany dia ireo mécanisme de financement classique sy partenaire zay niara-niasa tamin'ny ministère toy ny reny fonds climat rehetrarehetra reny. Ny ireo karazana instrument juridique moa dia mipetraka koa nandritran'izay fotoana 90 taona izay isan'izany ny isan'ny ngeza be izay ampiasaintsika amin'izao fotoana izao ny charte de l'environnement, ny code des aires protégées,
ny décret messi izay mbola navaozitsika vao vetivety teo koa ny politika misahana changement climatique rehetrarehetra indrindraindrindra ny stratégie nationale momba ny biodiversité vao vetivety zao tsika vonanao koa ny biodiversité 30 by 30 izay tantanana ny fiarovana ny zava-mananaina mandritra ny enitaona manaraka ny eo koa zany dia niara-niasa koa ny ministère tamin'ireo ministère namana ka tamin'izany nametrahana nyreto commission environnementale parlementaire reto izay anaovanay fivorina matetitetika anazavanay hoe manahoana sy manahoana moa ny tontolony lalàna sy ny fiarovana eto Madagasikara eo koa ny nametrahana ireny comité interministériel environnement reny dia maromaro koa ireo comité ireo izay hitantsika eto amin'ny slide eto moa zany ny farany eo amin'ny resaka gouvernance koa dia nisy koa ireo nametrahana ireny contrat bilatéraux sy multilatéraux reny teo koa le fiaraha-miasa amin'ireo ONG nationale sy internationale ny ngeza be tena hitantsika maso zao dia nametrahana koa ny fond mikasika ny aire protégé to Madagasikara ny FAPBM ny tany meva mbola maly angamba antsika ndry matofilo nandritra conseil de gouvernement nametraka ny fond momba ny économie bleu izay koa handray anjara betsaka amin'ity fiarovana ny tontolo iainana ity inona ary noviana ho aroso mandritra nyity fikaonandoha firenena mikasika ny tontolo iainana ity ny vina zany raha ny naroson'ny ministère izay ho aroso amintsika rehetrarehetra partenaire dia mba ho Madagasikara ho lovain-jafy ny défi voalohany dia hoe atao izay ampiakarana aloha nisan'ny mpiasa atao amin'ny ministère izay fa tena mevitsy kokoa zany norme zao fotoana zao raha ny gapy atao ministère dia mahatratra eo amin'ny 5900 agent eo ny gapy hatrany amin'ny 2030 eo koa zany ny mba ampiakarana koa ny lanjan'ny ministère amin'ny ao anatin'ny gouvernement satria raha ny filaranay ministère na transversale zany zay dia mbola ny rindrina ihany nefa ity ministère ity isan'ny hoe miantoka ny aim-pirenena raha ny zavatra rovana ato eritrereto moa ohatra hoe raha tsisy ny aire protégé reny tsika dia nakaiza moa zany mety tsy hisy ny rano tsy hisy ny rehetrarehetra nefa ministère iankina ny fiainam-pirenena indrindraindrindra moa raha ohatra izay zao fa mba mitsinjo lavitra amin'izao fotoana zao hoe raha ohatra ka tsy misy ny politika mazava hitantanana ny arina fandrehitra eto Madagasikara dia hisy crise koa eto afaka 5 taona momba ny arina fandrehitra dia efa miatrika an'izany ny ministère ankehitriny ny réforme atao zany ny réforme eritreretina atao dia hoe avozina reny lalàna izay hita hoe fa lany daty reny meko ohatra zao ohatra mikasika ny dorotanety zao dia mbola ordonnance tamin'ny 1960 no mifeny dorotanety ary zany zavatra zany ny lana fikaonandoha mandritra n'izao mba hoe ahafahantsika manao mise à jour ny reny lalàna izay entitsika miaro ny tontolo iainana reny dia eo koa moa le hoe manque na cadrage ny investissement internationaux dia tena manao raha samy manao zay mo tsy tena samy manao zay tiany amin'le financement fa tena ilaina ilay cadrage satria zay ao ministère ao zao dia lasa salama hoe mialatsiny namako partenaire international fa salama hoe fa lasa passoire le izy la fakana lettre non objection fotsiny ilay ministère nefa tokony anana cadrage dia reny financement reny raha ohatra tsika zany mahafaka mifandresy lahatra mandritra nyity fikaonandoha ty hoe andao mba cadrena amina projet structurant reto financement reto dia mety mba mandroso maingana ity Madagasikara ity dia izay zany ny idirantsika amin'ny resaka fikaonandohan'ity tontolo iainana tsy fampandrosoana lovain-jafy ity dia reto ny tematika hoentina iadina hevitra na eto Antananarivo na ny amin'ny faritra misy maromaro izy ireo zany dia efa iarahanay amin'ireo partenaire technique financier izay mpiara-miasa aminay misy koa ny efa misy ny calendrier azafady hoe le calendrier azafady eny ary
le calendrier zany dia animo zany fanokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny 14 mars ny assise sectorielle irana amin'ny secteur privé ny 16 au 19 mars concertation interne ny ministère satria zay ao amin'ny ministère koa zany dia mila manao concertation satria misy raha fiterahamonina lamina koa zay ao anatiny eo ary eo koa ny 20 mars au 10 avril ny concertation régionale izay taritin'ireo directeur régional reo ny 20 au 26 avril manao restitution eto Antananarivo tsika dia ny 30 avril zany no eritreretina fa ahidy amin'ny misy ny clôture officielle izay no mikasika an'ity concertation ty ny teniko angamba dia hoe mila fiarah-miasa amintsika rehetrarehetra izy ity itsika izao no antoky no avy rapitso mila atsika manana devoir moral mametraka an'ireo zava-mananainareo ao ny taranaka dia mianga fiarah-miasa amintsika rehetrarehetra mba hanana discussion franc hanana discussion ampitiavana mandritra nyity fotoana izay hoe mampiavaka ahafahantsika manova ny tontolo ny fiarovana ny tontolo iaina eto Madagasikara ity misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Maro dia maro moa ny tanora manaraka an'izao ataontsika hoe fikaonando isan-tsehatra izao dia mety ho gaga ihany ny tanora sasany izay manaraka eny anivon'ny tamadjotra serasera eny satria miankina tanteraka amin'ny kolontsaina ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny zavatra nisy teto Madagasikara hatramin'izay tamin'ny vanim-potoanan'ny fahampanjaka ninninona sehatra naiza toerana dia tsy maintsy misy foana ny atao hoe tsodrano foka-pikarohana ny manambaran'izany ary mandritra ny tsodrano dia ny teny izay ataon'ny ray aman-dreny mitondra ny tsodrano dia tsy maintsy araka ny voalaza n'Andriamatoa minisitra teo mifandraika amin'izany atao hoe tontolo iainan'izany na ny malagasy anie rehefa mamboly hazo hoe tsy mambolimboly hazo fahatany fa manamialohany anatsatoana ny hazo dia manao ny tsodrano engany ety hazo izay amboleko ity mba hitondra ny sosiny tsara hitondra ny fanambinana io le voalazan'ny charte de l'environnement amin'ny article ao manao hoe les services écosystémiques zany notonon'ny malagasy izany ry tanora izay manaraka an'izao fikaonandoha isan-tsehatra izao fa dia tsy hanalava resaka tsika toko classe tongo vavy fa tout de suite nous allons enchaîner avec le discours du coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies à Madagascar. Manasapitiavana tompoko. Excellences, Monsieur le Président de la refondation de la République, Excellences, Messieurs les hauts conseillers de la refondation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ministres et autres, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, ambassadeurs dans vos rangs respectifs, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques, financiers et stratégiques de Madagascar, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités, du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs, salam. C'est un honneur pour moi d'être ici et de prendre la parole aujourd'hui au nom du système des Nations Unies et de la communauté internationale à l'ouverture des assises environnementales. Ces assises arrivent à un moment décisif. Je crois que la présentation par Monsieur le ministre a fait le paysage, alors je vais essayer de ne pas répéter les éléments les plus saillants. Un moment pour Madagascar de réfléchir lucidement à son modèle économique est arrivé. Un moment où le pays cherche à passer d'une économie de rente à une économie qui crée la valeur. Permettez-moi de le dire tout simplement, l'environnement n'est pas un secteur parmi autres. À Madagascar, en fait, l'environnement et le développement durable et l'économie. L'agriculture, la pêche, le tourisme, l'eau, la biodiversité, tout commence par la nature. Et donc, une vérité simple s'impose.
Un pays qui protège sa nature protège aussi sa prospérité. Madagascar, comme vous le savez tous, possède l'un des patrimoines naturels les plus extraordinaires de la planète. Nous le savons tous aussi que plus de 90% des espèces sont endémiques, mais dans le même temps, 100 000 hectares de forêt disparaissent chaque année. Près de la moitié des terres sont aujourd'hui dégradées. Et plus d'1 million de personnes sont touchées chaque année par des cyclones, les sécheresses ou le kéré. Ces chiffres, bien sûr, ne sont pas abstraits. Ce sont des champs qui produisent moins, des pêcheurs qui rentrent avec moins, des familles qui deviennent plus vulnérables. Mais il y a aussi raison d'être encouragé. C'est clair que Madagascar envoie des signaux très importants. Engagements climatiques internationaux, objectifs, comme nous avons vu, ambitieux pour la restauration des terres, engagement en faveur de la biodiversité et surtout, et je crois que c'est le point le plus important, une volonté, un leadership affirmé et focus sur la transformation du modèle économique du pays. Les deux choses sont indissociables. Ces signaux comptent et ils montrent une direction. Ceci dit, l'expérience internationale montre quelque chose de très clair. Le pays ou les pays qui réussissent leur transition environnementale ne le font pas en multipliant leurs initiatives. Ils prennent quelques décisions structurantes et judicieuses. Premièrement, et ça a été dit, restauration des sols et sécuriser de l'eau. Le sol est l'infrastructure agricole premier et le plus important. Deuxièmement, protéger les forêts et les mangroves et les écosystèmes fragiles. Troisièmement, investir dans l'énergie propre et fiable. Quatrièmement, transformer les ressources naturelles en emplois pour les jeunes, les emplois verts. Et cinquièmement, garantir la sécurité foncière. Autrement dit, faire de la nature non seulement quelque chose que l'on protège, mais quelque chose qui crée de la richesse. Les données récentes nous rappellent aussi l'urgence. Plus de la moitié des ménages n'ont toujours pas accès à l'eau potable de base. La grande majorité n'ont pas accès aux services d'assainissement ou d'hygiène. Et ces réalités nous rappellent une chose essentielle. La refondation du secteur nécessite une approche multisectorielle, intégrée, cohérente et faite en lien étroit avec les communautés et le secteur privé. Les politiques environnementales sont aussi des politiques économiques et les politiques sociales aussi, et aussi des politiques de santé. C'est pourquoi ces assises peuvent être un moment fondateur, un moment pour clarifier les priorités claires, un moment pour aligner les politiques publiques et un moment pour accélérer l'action. Car le véritable choix aujourd'hui n'est pas entre le développement et l'environnement. Le choix véritable est entre un développement fragile et un développement durable. Et dans ce choix, Madagascar possède un avantage que très peu d'autres pays possèdent, incluant le mien, le Rwanda, un pays doublement enclavé et quelque part sur l'échelle environnementale pas où nous voulons l'être. Un capital naturel exceptionnel. La question n'est donc pas de savoir si Madagascar peut réussir cette transition, la question est simplement à quelle vitesse. Les Nations Unies et les partenaires stratégiques, techniques et financiers resteront aux côtés du gouvernement et du peuple malgache pour accompagner cette transformation. Mais une des pierres angulaires sur laquelle l'avenir de Madagascar se décidera va être discutée ici et aujourd'hui.
par les décisions prises et par les actions qui suivra, parce qu'au fond, un pays qui protège sa nature, protège son peuple et protège son avenir. Je vous remercie. Ny fitondram-panjakana dia manao lara-pahamehana izay natao hoe fiarovana ny tontolo iainana. Hitantsika fa voatsela kory zay dia nisy ny fankasitrahany fitondram-panjakana andreo mahery fon'ny firenena tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana, teo ihany koa ny natolotra ireo fikambanan'ny mpanao gazety. Nandritry ny lahateny Andriamatoa Prime Ministre tamin'izany dia niteny hoe tena andrekinan'ny firenena marina izany fiarovana ny tontolo iainana izany, ary nanao ny teny izy tamin'izany manao hoe anara-maso akaiky ndreo tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy. Mino aho fa ankehitriny dia mbola manana ny hafatra ihany koa Andriamatoa Prime Ministre, manasa-pitiavana anao tompoko. Andriamatoa lohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara, Andriamatoa isan'ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny Repoblika, Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, Ramatoa minisitrim-panjakana fanavaozana ny Repoblika, Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mpikambana amin'ny gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, des organisations onusiennes et les partenaires techniques et financiers internationaux, Andriamatoa ben'ny tanàna ny Ivato, ianareo mpisehatra rehetra momba ny tontolo iainana, ianareo namako ao amin'ny sehatra tsy miankina, ianareo tanora, ianareo vahiny manan-kaja tonga manatrika eto araka ny laharam-boninahitra tsirairay avy na sivily na miaramila, tompoky lahy sy tompoky vavy. Madagasikara dia tandrazantsika, tany iainantsika, ary indrindra tany holovain'ny zanatsika. Fantatsika rehetra fa firenena manan-karena Madagasikara, ala, rano, biby sy zava-maniry tsy hita ny amin'ny toeran-kafa, fa ankehitriny miariary ny zava-misy, miena ny ala, miamafy ny rivo-doza, mialava ny haintany, indrindra ny faritra atsimo, miabetsaka ny tondra-drano. Rehefa tonga ny loza tahaka ny rivo-doza Gezani, dia tsy resaka tontolo iainana fotsiny intsony zany, resaka aina, resaka trano rava, resaka tanimbary sy tanimbolompotika, resaka fiveloman'ny vahoaka. Zany no antony iarahantsika etona anio. Izany no mahatonga antsika tsy afaka mangina intsony. Teny tsotra no tiako ambara amintsika rehetra. Raha ripaka ny ala, ritra ny rano. Raha ritra ny rano, simba ny fambolena. Ary raha simba ny fambolena, sahirana ny vahoaka. No zany ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy resaka biby sy zava-maniry fotsiny ihany. Tena resaka sakafo, resaka asa, resaka fiainana andavanandro. Fa misy zavatra iray tena ilaina ovaina, dia izao, tsy maintsy mahazo tombontsoa mazava ny vahoaka e ny fotony. Rehefa mahita ny vahoaka fa manome rano ny ala, manampy amin'ny fizahantany ny faritra arovana,
mamorona asa ho an'ny tanora ny tontolo iainana voaro dia ny vahoaka mihitsy no mpiaro azy. Saingy mba haretan'izany dia ilaina ny hetsika mazava sy goavana. Ny viana nomeny ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika dia nazava ao anatin'ny politique générale de l'État. Navadiky ny gouvernement tao plan de mise en œuvre izany ary ny ministère tsirairay dia nasaina nanomeny drafitra sy ny politika ahafahana mampandroso ny secteur sahaniny. Voaray le afatra teo Andriamatoa ministre nandova loi de finance koa tsika teo, miezaka ianao ho avy ny loi de finance rectificative ka dia zay fahaizanao miady no ahafahantsika manatanteraka amin'ny pankady. Ny politika ankapobeny nitondrana ny fivoatran'ny toe-karena ankoatran'ny voalazan'ny namana coordonnateur résident ny système de Nations Unies teo moa mamerina izy dia mankasitraka azy miala amin'ny rente isika système de rente ary andeha ho any amin'ny famokarana ankapobeny ka tsy ho diso anjara ntsony isika malagasy indrindra ianareo tanora malagasy. Koa mampirisika ny ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ary ireo mpiara-mombonantoka rehetra mba hanatanteraka ny fambolekazo amin'ny velaran-tany lehibe manerana ny faritra rehetra araky ny viana nentina teo. Raha tsy mamokatra ny azo ilaintsika isika dia itony tsindry amin'ny ala voajanahary na charge sur l'environnement. Ny fambolekazo betsaka dia midika fiarovana ny loharano sy ny tany, fiantohana ny kitay sy arina ilain'ny mponina, famoronana asa ho an'ny tanora sy ny vehivavy any ambanivohitra ary fanarenana tsikelikely ireo faritra simba. Faharoa, tsy maintsy atao lahara-pamehana ny ady amin'ny doro-tanety. Isan-taona hektara narivony no levon'ny afo. Tsy vita manimba ala nefa izany, fa manimba ny tany fambolena, manimba aina ary mampitombo ny fahampiten'ny tontolo iainana. Koa mila fiarah-mentana isika, fanentanana, fanaraha-maso entitra, fampiarana lalàna tsy misy fandeferana ary fanabeazana ny taranaka vaovao mba hanaja sy hiaro ny taniny. Zay no fanaovantsika, zay no fanavaozana entitsika. Lalàna ampiarina entitra amin'ny mpandrava ala sy ny mpanao trafika, ady tsy misy fandeferana amin'ny doro-tanety, fitantanana mangarahara sy mahomby, fizahantany mandala ny zavaboary voalamina tsara ary mamorona asa. Hatr'izay tsika dia rehefa mijery ny tahan'ny fampandrosoana ny tourisme dia statistika ny arrivée touristique no namay. Aoka no recette touristique no jerentsika fa tsy ny isan'ny olona ho avy. Ho mibetsaka ny olona, mesimba ny tontolo iainana. Noho izany dia efa voalaza moa ny ministera fa écotourisme no mahatsara antsika satria vitsy ny olona ho avy hijery ny tany satria tsisy concurrence koa tsika. Ny faune sy ny flore endémique tsy hitanaiza ka miditsika lafo izy. Fa hita fa ireo olona mpijery biby na mpijery vorona na mpijery ala dia mahafohy vola bebe kokoa ary mijanona fohy kokoa amin'ny tanàna. Recette touristique fa tsy arrivée touristique.
noho izany dia tsy maintsy miala amin'ny kabary isika ka miditra amin'ny asa azo refesina araka ny voalazany Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Asa fatsikabary. Tompoko lasy tompoko vavy, tsy asan'ny fanjakana irery izao, asantsika rehetra. Raha miara-mentana isika, afaka manova. Raha miandry kosa isika, ho very tsikelikely ny lovantsika. Andao isika tsy hijery fotsiny, andao isika andray andraikitra. Ho an'ny tenatsika, fa indrindra ho an'ireo zanatsika, ho an'ny Madagasikara. Andao isika nanapa-kevitra, anio sy mandritra ny fotoana ihikoanandoha, tsy andova ala-potika ny zanatsika, fa andova firenena maharitra, matanjaka ary mandroso. Aoka izao fanavaozana izao ho tena fiandohana vaovao, fiandohan'ny asa, fiandohan'ny fasahiana, fiandohan'ny Madagasikara miaro ny hareny sady mampandroso ny vahoakany. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Araka izany dia ny fahaiza mandamina no entina miady amin'ny tontolo iainana, fa tsy hoe ny fahaizana miady no ento mandamina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, araka ny fanentanana moa dia adidiko izaho sy ianao, adiditsika rehetra na eny anivon'ny tokantrano eny, zany atao hoe fiarovana ny tontolo iainana. Atao ahoana fa ny tana tokana tsy maraiko fafa, ny tanakavanana tsy maray sahafa, raha tana tokana tsy mavadika banga, raha tsy izy roa no miaraka miainga, ka isika rehetra no manao loha miara-mihevitra, saina miara-mandinika ao anatin'izany ataontsika hoe fikionan-doha ny tontolo iainana izany. Andriamatoa filohan'ny repoblikan'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara, manasanao ampanajany izay tompoko. Ry vahoaka malagasy, ianareo mpanolotsaina avo ho amin'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara, Andriamatoa Prime Ministra lehibeny gouvernemanta, ianareo lehibeny androm-panjakana isa tsokajiny, ho anao Andriamatoa coordonnateur ny système des Nations Unies, ianareo ministra singanana manokana amin'izany ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy, mba tsy hisiny fanadinoana dia tambatroko ho amin'ny ny ianareo olo manakaja sivily sy miaramila, mpizaika sy mpanatrika izao fikaonandoha izao tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny fofeno fanantenana sy fahavononana no iarabako atsika eto amin'ity fikaonandoha lehibe momba ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ity. Madagasikara dia firenena miavaka tsy manam-paharoa eran-tany raha ny harena voajanahary no asian-teny. Lova sarobidy izany, sainga didy mavesatra mila iantsoroana ihany koa ny fiarovana azy ireny. Adidy amin'ny taranaka ankehitriny fanamby ho an'ny taranaka ho avy. Na eo azy izany rehetra izany dia tsy atao vaindrahalahy tsy maharary ireo tsindry manjo ny harena voajanahary misy eto amintsika. Mitombo ny doro ala, mitohy ny fandripahana ala sy ny fitrandrahana azy amin'ny fomba mamoetra. Miasimba isan'andro ny nofotany, mahazo vana ny loto amin'ny tanan-dehibe, mihamafy sy miharatsy ny fiantraikany fiovany toetrandro. Tsy fanehoana fahalemena ny fanekena izany zava-misy izany, fa mariky ny fahamatorana satria raha te hanovy isika dia tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy marina. Efa nisy ireo politika isan-karazany, efa nisy lalàna maro tsy voatanisa, efa nisy rafitra napetraka hatramin'ny taona maro lasa, efa nisy drafitra sy fanambarana lehibe na teto anatiny na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maro koa no milaza
falany ambony latabatra amin'ny alalan'ny atrikasa isan-karazany vola natao hiarovana ny tontolo iainana. Raha fitinina dia tokana ny fanamby miandry antsika. Ahoana no amadiana ny fanambarana ho lasa asa, ahoana ny anovana ny teny ho lasa vokatra azo tsapahitanana. Fantatsika fa sehatra iray azo ampianana tsara ny fahatrana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ireo loharanom-bola azo avy amin'izany. Ao ny tsena ivarotana ny entona carbone izay miteraka tombotsoa mivantana eny anivon'ny commune amin'ny alalan'ny fanomezana lanja ara-toekarena ny alatsika. Ao koa ny famatsiam-bola iraisam-pirenena entina iadina amin'ny fiovan'ny toetrandro. Manoloana izany dia maromaro ny fiovana andrasana avy amintsika, fiovan'ny toe-tsaina, fiovan'ny rafitra mba andraisan'ny rehetra anjara, fiovan'ny fomba fiasa ka manome vahana bebe kokoa ny eny fotony. Tsy maintsy apetraka ho ivon'ny politika pirenena ny tontolo iainana, amin'ny fandrosoana ara-toekarena, amin'ny fandrosoana eny fotony, amin'ny fampiroboroboana ny angovo azo avaozina amin'ny fananganana fotodrafitrasa sy ny sisa. Tsy tokony atao ankilabao ka ho fanampin-javatra intsony arak'izany ny tontolo iainana, fa ho fototra iorenan'ny firenena mba ho lova ho an'ny taranaka. Rariny raha mitaky firaisan-kina sy fahamarinana bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Ary ho tohizantsika ampahamendrehana sy ampahamatorana izany fiarovana ny harem-pirenena izany, amin'ny fanajana entitra ny lalana velona, amin'ny ady tsy misy fandeferana amin'ny kolikoly, amin'ny famongorana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna, amin'ny fananganana kolotsaina iombonana momba ny andraikitra. Tsy hisy fampandrosoana maharitra raha tsy misy rafitra matanjaka entina mitantana. Tsy hisy fiarovana mahomby raha tsy misy fandrindrana entitra, ary tsy hisy vokatra raha tsy misy fahasahiana sy fahamarinana. Noho izany, manasa anareo aho handray anjara feno fa tsy ho mpitazana ka hijery fotsiny ihany, hanolotra vahaolana fa tsy hanakina lavareny, hiroso amin'ny asa fa tsy hijanona mikabary. Aoka ity fikaonandoha ity tsy hifarana mitatitra fotsiny ihany, aoka hiteraka torolalana sy paikady mazava ho an'ny vahoaka malagasy, aoka isika hametraka lahara-pahamehana voafaritra, aoka isika hanana tetiandro sy fomba fanaraha-maso mivaingana. Ho tsarain'ny tantara isika tsy amin'ny teny no lazaintsika fa amin'ny asa zay ataotsika. Koa matoky sy makahery anareo mpisehatra rehetra aho, matoky indrindra anareo tanora izay efa mitondra fahatsiarovatena ara-tontolo iainana hatr'izay, matoky atsika vahoaka malagasy tsy vaky volo mba hiara entana ho an'ny fiarovana sy fikolokoloana ny fananana iombonana voajanahary izay tsy mana-paharoa. Koa ambarako ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy izao fikaonandoha ho an'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy izao, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy ho an'ny tanindrazana. Ankehitriny isika dia iroso amin'ny fakana sary sy ny fanazavana ho an'ny mpanao gazety izay tarihana Andriamatoa filohan'ny fanavaozana repoblikan'ny Madagasikara, hotronina Andriamatoa isan'ny mpanolontsaina avo anivon'ny fanavaozana repoblikan'ny Madagasikara, hotronina Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ireo mpikambana anivon'ny gouvernemanta. Manasa mpitiavana ihany koa n'Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, Andriamatoa sy Ramatoa Isanya izay efa voalaza teo anivon'ny gouvernemanta zany a. Eo ihany koa ianareo mpikambana eo anivon'ny corps diplomatique. Asaina mpitiavana ihany koa Ramatoa lehiben'ny faritra Analamanga, Andriamatoa préfet n'Antananarivo, Andriamatoa ben'ny tanàna Nivato, ianareo rehetra izay voatonona zany tompoko dia asaina mpitiavana hiaraka hakasary miaraka amin'ireo olo-mantsakana ambonireo sy ho tarihan'ny tompona andraikitra isa-tokony. Isika rehetra dia mbola mijanona eto amin'ny toerana ihany satria
dia mbola misy ny rakitsaro fampahafantarana izay atolotra ho antsika rehetra izay atao anatin'ny trano ho avy eo ihany ny tenako rehefa avy eo hanazava ny toen'ny fandaminana manasa-pitiavana ary tompoko anaraka ireto rakitsaro ireto misaotra indrindra. Alay fisaratsarany 12 amin'izay tapitrisa taona lasa izay dia nisy nosy lehibe iray nisaraka tamin'ny Afrika ka lasa laboratoire voajanahary lehibe nampivoatra tao anatin'ny fahalalana feno ny fiainana tao aminy. Io nosy io dia i Madagasikara, nosy fa efatra lehibe indrindra maneran-tany ary toeram-ponena ny harena voajanahary miavaka. Manambara izany ireto tarehimarika manaraka ireto: 20 isanjato ny karazany zava-maniry sy biby misy eto Madagasikara dia tsy fahita raha tsy eto amintsika. Ao anatin'ireo ala eto amintsika no miaina ireo vatrika 12 karazany sy karazany biby maro ahafantarana manoka any Madagasikara. Ny antsasaky ny karazany tanalahy maneran-tany dia eto amintsika no ahitana azy. 5 karazany sokatra misy eto izay isika irery ihany no manana azy, ary 7 isanjato zao maneran-tany dia tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. Ny tontolo misy eto amintsika dia manasongadina io hatsaran'ny zavaboary io, manomboka amin'ny ala mando tropikaly ao atsinanana hatrany amin'ny ala maika sy ala atsimo any atsimo izay ahitana baobab 9 karazany tsy fahita maneran-tany. Ny ranomasika dia mitahiry ala onko faharoa lehibe indrindra aty amin'ny faritra andrefany ranomasimbe indiana. Eo ihany koa ireo vatoary izay tena manana endrika tsy manam-paharoa. Misy zava-maniry 4,000 karazany eto Madagasikara, 20 isanjato amin'izy ireo dia endemika eto avokoa, ary harena manana lanja amin'ny fitsaboana nentim-paharaza sy biolojika. Ireo harena voajanahary tsy manam-paharoa ireo dia tsy haingon'i Madagasikara fotsiny ihany fa antoky ny fandrosoana ara-toekarena sy fototry ny kolontsaina eto amintsika. Eo amin'ny lafitra ara-toekarena, $10 ny vola ampidirina vokatra ny fizahan-tany sy zavaboary.
avy amin'ireo zava-maniry miavaka izy io ny akora fototra amin'ny karana fanafody ny ala no manome sakafo fianakaviana anany amin'ny alalan'ny jony sy ny fambolena eo lafiny ara-tontolo iainana ny ala sy ny alaonko no miaro atsika amin'ny rivo-doza sy miaro ny tany tsokoandrika ivatoara no manena ny amin'ny mafy no njandranomasina ary ireo voary no mandrindra ny toetry ny andro eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina ny gidro sy ny reniala dia anisany mandrafitra ny maha-izy azy any Madagasikara ary ny fomban-drazana malagasy tena metraka ho ambony trano ny fanajana ny natiora mizaka tsindry mafy anefa ireo arena voajanahary tsy manam-pahazo eto amintsika ireo anisan'izany ny fanimbana tontolo voajanahary ny fitrandrana tsokisokiny karazan-java-mananaina dia ny fiovan'ny toetrandro satria dia mamely mafy tokoa ny hafanana indrindra any amin'ny faritra atsimo ny nosy ny rivo-doza izay mahodika tokoa vokatra ireo rehetra ireo dia atahorana ho very ny 700 ny karazana varika amin'ny taona 510 araka ny tombana navoaka ny UCN izany fahasimbana izany dia vinavinana hitetiko $2.10 miliara isa-taona raha ny vokatra sitraitsika avy amin'ny arena voajanahary ireo no jerena isaky ny karazany zava-maniry na bibilany tamingana dia misy fahaiza-manao ara-drazana sy kolotsaina very miaraka aminy na ara-pitsabony izany na ny firindra amin'ny tontolo tsika manoloana izany rehetra izany dia tsy maintsy miara-mandray andraikitra isika ary ilaina ny fanamafisany fikaroana ara-tsiansa fa indrindra ny politika hitantanana maharitra ny arena voajanahary lara-pamena ao anatin'izany ny fanamafisana ozona ireo faritra rovana sy ny fanohanana ny mponina eny fotona izay miara-miaina mivantana amin'ireo arena voajanahary ireo andao isika hiatraka hitondra fanovana sy fanavaozana ampaharitra ny arena voajanahary eto amintsika ary mba ho antoka hitondra fandrosoana lova-injafa ho an'ny Madagasikara tokoa ireo arena voajanahary tsy manam-paharoantsika ireo ny fahaizantsika mitantana ireo arena voajanahary ireo dia lova sarobidy ho an'ny taranaka sy ho an'izao tontolo izao ny fiarovana ny arena voajanahary eto Madagasikara dia fiarovana ny ho avy ny zanak'olombelona